ry havana malala mpifaliana mandrakariva azontsika miona toy zao meny tompotombonandro azona miainy ten'andriamanitra afantarantsika koa ny sitrapony ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary fampiarezany fanamasina amen. Talata 10 Jolay 2022 ivanjelantsika no hevitra manao hoe olombo antso ny mpino andeha ry havana hideran'andriamanitra isika. Endre tsara sady mahafinaritra raha mimpirahalahy miara-monina tahaka ndililo tsara amin'ny loha izay mitsitsoroka amin'ny somotra dia ny somotra arona izay mitsitsoroka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando anerimoana izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin' Jehovah eo ny fitasiana dia ny fiainana mandrakizay amen. Ramu la tinidu
manao vonohone ka tsy atao entsohone ka tsy atao itsony. Ivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, Andriamanitra miantso sy mananatra ny olona ianao koa mendrika ody araina, ary tsy misy manakana anao izany no ny herinao sy ny asanao, fa Andriamanitra mahery ianao. Misaotra anao izay ny amin'ny fandamianao ny fiainanay, fa afaka manavoanay ianao no ny antsonao, koa dia midera sy mankalaza ary mame voninahitra narinao masina izay. Tompo, mahatsiaro izay fa be ny fahadisoanay ho mifono aminao, mamela ny helokay, mamindrafo aminay, diovy izahay. Fa namasino midira ty anatinay sy hitarika anay, aizanay misaina io, sy andray ny afatra tsara avy amin'ny mofinaina izay omenao indray, ilazana fa miantso anay ianao. Mitenena Tompo fa vonikainanao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny unité Ravana Malala dia hitanao amin'ny epistila soratam-polon'ny Efesiana. Efesiana 4:4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny antsoanareo amin'ny fanantenana iray momba fiantsonanareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray Havana Malala, ho aminao trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay niantso anao. Ny ofinaina nivakiana tamintsika teo Efesiana 4:4-5, izay epistila nosoratan'i Paoly ho an'ny kristiana tao Efesosy, dia mananatra azy ireo mba hifanara-tsaina sy haharitra ary handroso tsara. Koa ny olona miaina ny fiantsoana dia izao, miombona ao amin'ny Kristy, miombona ao amin'ny Kristy. Dia hoy ny andiny voalohany, dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsonanareo. Ny fiombonan'ny mpino Ry Havana Malala dia tokony hiseho amin'ny atao eo amin'ny fiarahamonina araka ny sofianatra ny meny Jesosy Kristy. Andriamanitra no niantso ny olona satria namaly izany antso izany ny tena kristianina. Noho izany dia tokony ho hita eo amin'ny fomba iarahan'ny miaina ny fiombonana. Araka izany, noho ny amin'ny fiantson'Andriamanitra dia miombona ny mpino, tsy miombona mba ho voantso akory, fa miombona tsara samy olom-boantso amin'ny Kristy. Ny fahatsapahan'ny olona tsiraray ao anatin'ny fiangonana fa samy olom-boantso izy no manery azy tsy maintsy iombona. Ny olona miaina amin'ny fiantsoana dia izao koa manery tena. Izany voalaza ny andiny faharoa, amin'ny fahaizan-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra. Ireto team-panahy ireto no voalaza fa tokony hananan'ny olom-boantso: fanetretena, fahalemem-panahy, faharipo mifandefitra. Ny fahalemem-panahy eto dia tahaka ny biby fiompiny no filahana hanompo ny olombelona. Toy izany koa ny kristianina dia no manana hifanompo fa tsy hifaninana, ka ny fiombonana no mena lanja amin'izany fa tsy ny tena manokana. Amin'ny faharetana no hananana izany fahalemem-panahy izany dia tahaka an'Andriamanitra izay maharitra amintsika ihany, ary tokony ho tsaroana mandrakariva fa ny fahalemem-panahy sy ny faharetana dia samy vokatry ny fanahy. Izay ambaram-pola ny amin'ny Galatiana 5:10. Zava-dehibe izany ry havana, ny azonao mahafantatra izany olona hoe miaina ny fiantsoana izany, raiso izany, saina izany, mba ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny tokony toetra ny olona miaina ny fiantsoana dia ny fiombonanao amin'ny Kristy sy ny fahaizana manetry tena. Vavaka aminao izahay ny amin'ny asa nomenao anay velomanay, da io izany. Tompo, mioaso ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izahay ny fahavononana hiatrika ny synody lehibe atao an'ny Tolaniaro ny 13 Aogositra izao. Tompo, mivavaka aminao izay ho andreo marary mila ny vavakay, atsoro ny tananao hanendry ny rosy ny aretina rehetra, toa ny asa fitsaboana,
atanjaro ho azony manjo ampio mareo sikiola sy sahirana tsy njovy reny ampigadrana mitaheny amin'ny azakazaka ataonay ka ampahirezanao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay taio ny fianarana fitezana ataonay tompo finjio ny firenenay eny avoty izay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zay ivavahanay zay angatahanay izany vavaka izany ampimbonina amin'ilay vavaka nampianaranay keo manao hoe raha nay eo izay any an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo any an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isan'ny fotoana riavana nijodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy hitasy aranareo ny tompo hijehanareo ankamoram-po any ny tompo ka hiantra anareo andrainareo amin'ny kazavam-po any ny tompo ka mehanareo ny fiadanana amen. Deo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.